Fary mainty nosoratany razanabary voangilalao Joséphine. Ovelominy Vantso, Ony miajanirina Anjariliva, Saloy Mirambola, miaraka amin'ny Lemec, Tainanantenaina, Arliva ary Rija. tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. Marary doara. Tsy hitako izay azo atao amin'izanyko. Sitrapony ianao. Aza latsaina ohatr'izany aho fa hanabavinao nge. Ka tsy voatery anaiky izay teny mamy ianao e. Efa fantatrao ny zavatra ataony. Ka nitereny ahy e. Tsy hitanao ny nataony. Ianao angetsina natrika nylany aina teo e. Eno a. Fa za nareniko niteraka azy izy. Tsy manaiky ho teritereny amin'ny zavatra tsy vitako a. Zao ny zavatra nitranga tamin'iny fa ianao tsara ary ahy e. Razisha! Razisha! Tia eto e! Eny efa kely sisa. Kely sisa. Aza mandrera tena miresaka aloha mama. Aka. Avy. Manatory ianao eto akaiky eto e. Fa inona nefa ny zavatra ilan'ny mama e? Zao rehefa tapitra ny haiko de aleveno eo atsimo faria e. Efa fantatro izany. Efa nafaranao efa ela nge izany e. Fa tia ino izany? Iny rozy tia iny tazominao de anaovanao tia. Tsy anao anino kosa ary mama. Tsy maintsy manao ianao e. Tsy maintsy manao. Iny ty anaovy zanako vavy tokana andimby ny asako. Tsika? Tsy kosa ary mama. Za tsy tazona niny aka. Zoniko ataoko tsy mahandry ano. Zay kosa tsy mety zay de lazaiko zay tandremo de zao koa ny fananana rehetra ihany koa homeko andravavy. Tsy mikasika na de tapampanjaitra ray azy. Tsisy rehetra. Teniko zay. Fa manina ianao de manao azany zay no didiko. Za reninao didiko. Iny raiso andeha velomo. Mama, tena maty mama. Maty izy. Tena maty mama marina. Aleo aloha tsondradoara. Dia izay ny zava-nitranga tamin'iny andro nahafatesany mamy iny. 3 taona lasa izay. Sady nindraisiny ny tanako. De zao ny vokany. Marary ianao satria tsy zakanao le izy. Mba fantatrao moa fa mpamosavy kuizana eto tanàna mama.
malaza ratsy de zao Tsy ianao voatery anao izay ataony ary doara. ho hitantsika eo io hoe ianao malemino fa raha zany teo tamin'izany a farafaratsy ny tokony sy nandray ny tanany ianao. Andaja ve ianao sa hihevitra izay asitranay e? Efa lanaiky ny dokotera amiko. Ka ny ianao aretina tsy ho sitran-dradoko no anasahirananao azoko. Raha zay resaka fananana indray aoka ina natapotra ao minan-dravoavo zao tany any aza. Za afaka miary. Sao ianao mba mitavana amin'ny lovana velan'ny mama ihany ko matikambo eo. Sady avelao any zany resaka izany fa marary ahy e. Tena reraka. Inona ny atao raha doara? Tsisy afa-tsy vahaolana tokany. Inona? Averina ny aminy ny rojony iny. Averina ny amin'ny mama? Any am-pasana? Tsy any am-pasana fa atsipy ao anaty fary ao. Fary? Tsy azoko. Tsy azonao satria tsy fantatrao ny zavatra ataon'ny mama fa ao amin'io fary io izy mitsitsika manovy ery amin'ny andro misasakalina. Ahoana tsara? Fanaovan'ny mama sorona fandatsahan-draha ao amin'ny fary io. Misy fanahy ratsy miresaka aminy ao. De tsy De averina tsipy any ny rojony e. Rovina! Na dia an'io ihany aza. Fa tsy maintsy amin'ny misasakalina sady misy fombafomba tao a. Vita ny sakafo madama. Ie, antsoiny indray rindra. Angambola tsy tonga raha leva sy ratovo le nandeha tany amin'ny commune. Reny dady re mity reny. Naharitra nareo zany a? Nga moramora nga ty manao zavatra. Sady vahoaka tsy vahoaka koa ty ao amin'ny firaisana ambotendry ao. Karakara taratasy daholo ngamba ny olonako. Ie, ka nanahoana za ato antondianareo roalahy tany aloha e. Andraso aloha isaika kely de eo am-pisakafoana miresaka e. Ny momba ny lovan'ny dada ny antson'ny be ny tanànanay tany. Dada Rajoary? Fa dada izandray rery lala. Fa ahoana? Nga tsy efa vita indray akory ny tombam-pananana sy ny sisa. Efa ho roa taona no nahafatesaniko. Mbola nisy zavatra tsy napozintsika tany e. Zavatra inona? Ay, tsika ty mangetaheta eo ambony lakana fotsiny hatramin'izay. Fa ahoana reto a? Tsy tonga de lazaina moa fa de mampitaintaina kotrinareoko. Teo avoana lala fa hay ve dada iny ka sady mpanao dabokandro no mpitrandraka vato tany Atsimitany taloha e. Zany ve? Tsika tsy nisy lahalala satria tsisy niara-nipetraka taminy fa miparitaka lavitra tsika rehetra. Izy maty iny vao mba vory niara-nipetraka teto amin'ity trano be nrazany ity tsika. Andraso aloha. Za to efa naresioisio kely ihany taloha fony ambola tanoranora. Fa hoe mpanao dabokandro tokoa tompoko Rajoary manana rainareo. Ary nanana ombetsaka tany Atsimitany. Manana vato koa. Zany tokoa ve? Ie, ary mbola misy any hatramin'izao zany. Le omby sy le vato very dadato. Eno nisy namany niara-namory omby taminy tany Atsimitany. Mahasitra hoe no anarany. Sy namany ray hafa niara-nitrandraka vato taminy tany Maheva tanàna. Rajonary izy zay. Reo olona reo no tonga nitady azy tao Ambohitendry na ny taniny be ny tanàna. De ty farany any nanazava tamin'ireo efa maty Rajoary tadiavin'izy ireo. Efa roa taona zay. De ahoana? De mitady ny mpandovan'ny Rajoary izy ireo mba hanomezany ny anjara fananany. Omby sy vato ve? Omby de vato sosola mena. Ay e. De firy zany omby zany dadato? Ny ombo ny 12 isa e. Kay, tena be de be. Alaina de opitsika ato tanàna. Ary ny vato ry dadato? Vato sy ny volamena indray tsy fantatra na 4 grama na 4 kilo fa tsy lazain'le olona aloha. Fa hono niara tonga tao amin'ny commune zany ve reo lehilahy nitady an-dady reo? Tsy niaraka ka. To hoe efa mifanelanelana 10 andro nga hony. Le Rajonary ny tonga tao taloha. De aiza reo olona reo zany zao? Fa lasa nody any aminy fa hoe
Iverina ry zareo rehefa voakarakara onony ihany. Dia mitady ny mpandovandrajonary izy ireo mba hanomezany anjara fananany. Mpandovan'ny dadabe? Tsika izany eo? Ie, isika fa izandray moa e. Oe, anakarena daholo izany tsikako. Ty sakafo aloha hoanina fa mangatsika e. Fa rindresaka fotsiny teto sika. Andray lova daholo amatambonina nefa tsisy ny karakaran-drajoary fa avelony fa zany akaiky vilany osina fenoarina teto. Raha lefa asa tsy dia nipetraka tanàna fa nanao varo mandeha matetika. Manontany an'ny tonga dadatora tovy e. Atray, azafady fa variana ako. Misaotra anao ihany Razisy. Renomeko anareo tao rin'ny fotoana nahafatesandreny ihany ny taratasy rehetra. Marina e, misaotra indrindra. Eno a, zaka moa tsy dia mipetraka tanàna fa zisy ny teto foanako. Izy mivonanto ny karakara ny dada teto hatramin'ny arariny. Za aloha ny tena niosina teto e. Vita ny fisaorana fotsiny angah izy ty. Ny haiko mihitsy ny natontoko tato. Zany ny tena hoe nandrafozana. Fa raha za aloha no nahita an'izany taratasy no misy vato zany na fitsako fa tsy nasehoko andreo zany. Za koa ny adala tsy nahalala ny savasava tamin'ireny fa vendrana nefa tena nanara-po tsara tato. Dia miandro ny fahatongavan'izany olona zany tsikako. Sy maintsy miandroko ho aiza moa e. Miteterindry zalahy amin'ny komina ny fiara ty mihitsy olona izy raha tonga eoko. Tsara zany e, engane mba ho avy tsy ho ela. Ve ianao mahafantatra n'izany dadana anao dabokandro izany dia tsy mba niteny tamiko akory e. Ndry, ataoko fa efa fantatraoko za ve mahalala? Ohatr'izay mba nahazo tombony izao raha fantatra meloa izany. Tombony ahoana moa fa tsy azoko. Tsy azonao sa mody adala e. Za tsy hanome an-dry an'izany taratasy izany mihitsy raha izany nahita n'izany tamin'ny dadana rary ireny. Fa ho fininao anao rery ve? Mazava ho azy. Anga moramora ny adidiny zakaiko tato raha angaty a. Niloloha rano rosiny niosina maloto mihitsy tamin-drajoary narary mafy tato. Ka ho arinao amin'i za rozy ianao e. Ie, ho ariko aiza tokoa moa. Satria hoe raha zisy aho dia tsy maintsy hikarakara dia tsisy mivaky loha. Ry laly ireny anarany ny zanany vavy tokana fa riana manara-bady fotsiny tany avaratra tany. Ry ratovo ny tety faritany nataon-drara. Kizay re ny asany ka tao ahoana e. Fa rehefa maty ny drainy dia tonga eto Antsamalaza ihany. Sa le resaka lova ny mahamaika. Kizay raha zisy fa le nisofoko a. Ninonino nataonao sy teninao a. Ny zanany tsy maintsy mandova ny rajoary fa efa misoratra any anaty acte de notoriété daholo. Isan'izany raha le vavadinao lamatoa ny rajoary. Lamatoa ambomanga ireny e. Ohatry, fomangako mivadina. Tsy mba mihetsika fa midorororo fotsiny. Fa inona re zao fiainana zao e? Zay mahay milalao ihany mahazo. Tela mampime anazy ato ianao ka. Marina izany ko. Orineny a, maninona raha nataontsika hifindra rehefa azo ny anjara lovantsika e? Lovininy. Fa le omby sy vaty soa e. Dia tsika izay anjara ombitsika ho pitsikako. Ie? Fa nareo ve mieritreritra fa reo omby 12 isy ireo tokoa no roan'le mahasetra mandrapatonga eto Antsahamalaza? Fa inona? Tena daly ty rindry ty. Fa inona hoeko? Tsy maintsy amidiny izany dia ny vola vidiny no omeny. Dia anjarantsika indray no mividy omby raha te iompy aty tsika. Dia mividy izany ko. Finona koa nefa mamaianao hiala ao amin'ny tranorazanao e. Ka ohatra mifangaroaro be dia tsy tiako koa. Trano malalaka be io ko mifangaroaro ahoana ary. Tsika zao any ambony indrindra ao anefitra atsimo. Dia ratovo ao anefitra avaratra. Raha sisy mivady indray ao atenatena atsimo. Dia radoara ao avaratry ny lalatsara. Dia aty ambany liza sy ny lakozia ary ny fitoeram-bokatra. Sarandria aza miaraka ao fa raha sanatria misy mahazo no misaratsara ka dia sahirana. Finona indray? Jereo inge tamin'ny dadanareo narary mafy ireny zao hoe asa izay nahazo raha tsy nisy andreo fianakaviana akaiky nanampy. Ie?
Ka za koa nge indraindray manofy ratsy any dada sy dadabe foana e. Hoe hoentiny miala ao amin'ny trano io hony ah. Sy nofy adaladala zany. Hita ho ah nofy ririnina re zany rindra kely ah. Ty anana tondrahana fa jereo nge neny mandimby raha tsy efa vita e. Nenao ty tsy misasaka akory fa lozanao mirediredy fotsiny eo. Tsy afaka ambavan'olona ato ty le resaka lova. Zany hoe raha vao resaka an'izany dia mahamaika fa raha resaka adidy dia mialangalana. Sany afonafo ny vatiny ratoa fahavelony. Marina ihany ny tenin'ny mama. Finandro tsy mandray ravin-dendreny ozy izy fa miandro mahazo fotsiny. Mamantambonina. Inona indray ty mahalasa sainy andrazizy eto ambody paiso eto e? Mieritreritra ny fiainana ka inona moa e? Ny fiainana? Ie, ny fiainana amin'ny tanila. Ny sasany miady mafy vao manana, mitrongo vao homana, fa ny sasany tao manao arizato ampandrina fotsiny. Azahory afa manana raha matodia. Ie, havana tokoa fa ny ory ve ho ava manana aminao e. Tsy tadidinao nga reny nataon'ny bako vatin-dratovo reny. Izany tsy ny aika. Ay ve olona efa maty ty resahanao ty e. Izy nefa maty fa ny fiainana mitoy foana ary mbola tsaroko hatramin'izao ny toetra ny rangahy tya. Ny fanilikiliany sy ny fanambanimbaniny ny fianakaviana taty ambanivohitra. Ataoko hitanao reny. Azy ny azy kizy azy efa matiko. Tsy efa indrona vadika ve? Mahatsiaro ny angarany vintana ra samy fianakaviana raha doara. To tsy izy vidiny ny herim-poko ny laniko tamin'ireto fianakaviana reto. Na ny fikarakarana sy fambolena ny tany tatiana, Ka tsy efa ny fanarahanareo kosa ve ny mamboly ombonana ka inona indray e? Na zany azy e. Tsisy na dia fankasitrahana, na dia fisaorana indraimbava aza. Lamba ray aza tsy foiny nefa zareo mianjaika hatrany atapon-doka hatrany ampalady daholo. Nanompo fasadidy maso e. Zay ny tena marina. Tena nanompo rafozana sy avam-bady raha zisy. Ianao tsy nangataka ako. Nanino ianao raha nangataka? Sanatria andrazisy raha zay angataka iladilady aman'olona. Mba manana ny ampoko e. Ry dokotera rajo reny ve zao ohatra dia andatsy anome anao raha nangataka ianao? Hafy rajoko. Iny rery ny avahako. Mifanohatra be amin'ny bako reny ny toetrany. Ary raha tsisy tsy mipetraka teto mihitsy ah. Saingiza ny andafy hafy lavitra tsy azo amindrona. Karaha zany eo amin'ny toeranao ah. Tsy akarary fohitanisanisan'izany eo ah e. Amboariko ny fokoka. Amboariko amin'izany fa aleo ny saina indray zao no ampiasaina aloha heverana sy hanaovana zay mahasoa. Tsy maintsy hiady ah. Tô mampieritreritra aza teninao. Hiady aninona? Hiady amin'izany mitsindrila e. Hiady ho an'ny tenako ah. So anaonao foana ary ty raha matoty. Tsisy hidiranao zany e. Rehefa nomeny rajoary avaram-patana nahazo mipetraka tato amin'ny tranodrazana aloha ianao dia mipetra tsara. Allo? Ahoana tsara hoe izany vaovao izany ry dada? Reny efa voalazako tamin'izay tao anaty afatra reny e. Nisy lovan'ny dada tsy fantatsika kizy ho ah. Resaka omby le izy de vato. De efa tonga ve le olona? Mbola tsy tonga hatramin'izao. Vao folo andro ke zay no nandehanana Israeleva tany amin'ny kominina e. Ay ve? De anjaranareo any zany no mikarakara azy fa za ty tany lavitra ty tsy afa manoatra. Aza matahotra sefy zay Israeleva eo e. Ataovy aradrariny tsara ny fizarana azy. Eno ah. Zandray ve atorony sehan' zany e. Raha mbola velona ny aiko tsisy zavatra tsy mandeha amin'nitsiny zany eo. Manahoana ny asan'ny se? Mandeha tsara? Mandeha tsara ka. Tsara kosa zany. Zay ary dada fa de mirary soa de veloma. Mampamangy ny rehetra any. Eny ary se ah. Mandram-peonareo de misaotra.
Inona zao mba tanjonareo dahareo raha mba azo ilay anjara lovandraninareo? Iny mory dadatoa asa izay nataony neniko. Izy tompony mbola masy mandidy eo. Fa raha mifaniriko aloha dia hanao fiompiana sy fambolena be. Nenahy aloha ny teko ry dadatoa dia manao trano na hoe mividy trano dia miala eto Ory, trano be tiako hiala eto an'iny ny kiala kely. Andany volanao trano ray. Tsara nge mba manana ny enteny. Sady zato sy tamana eto ka. Ratra ny fiainana andre vohatra ny ray nge zato izy. Mbola tsy fantatra re zany raha leva. Mampitombo izay eo an-tanana aloha zao ny tanjona voalohany indrindra. Se hoahy be fitetika mianakavy. Voantazoka rena daholo reto. Fikasana mafotaka daholo. Fa mbola tsy fantatra ny ampitso fa mbola kamantatra e. Ho avy zany oran'izany Efa nampidiriny se daholo ve ny kitairy mandimby Efa nampidirina isilisa daholo izy ry dadatoa. Nizay fa latsaka ny orana. Andao hiakatra amin'izay rindra. Orzisha, tonga aki hitsidika androky rehetra Mama, za ihany tena mampalahelo androkoko. Ataon'ny olona tohatra fehikarana. Vadina lamatoa nefa dia oatra mpiasa tatoko. Na rajoary vao mba nakan'liza hoe hanampy amin'ny raha. ka zany mihitsy ange mampieritreritra momba venako ry mamy. Ka aiza zao zay valisoa hoe omeny rajoary androkony karakarazina raritato maty any izy iniko. Tadidy mamy iny. Edray, tadidiko tsara. Tsisy. Otrany nanararoatra daholo. Ka zay mihitsy ny eritreretako anao zavatra Ataovy mihitsy rehetra. Zay ndroko vao tena mpandimby ny olona rehetra tia tena daholo lazaiko androky fa raha vao azon'ireo ny anjara lovany amin'ny omby sy ny vato dia hividy trano be any Antananarivo zareo hanao fiainam-bazaha hiampita ranomasina zany sasany. Zany ve? Ndroky eto foana tatra misy potaka eto mandrakizay ataon'ny olona mpiandry ny tranon-drazana sao dia hoe mirodana. Dia ampiompin'ny olona sy ampambolen'ny olona satria hividy tany sy biby fiompy be dehibe zareo. Dia manaiky an'izany ve ndroky? Sanatry manana fiainany koa raha sisina tsy niteraka azy. Zany mihitsy fotoana zao rehetra fotoana zao hiatrehana. Atao fa zahana ampendry ampahafantaro azy fa afaka manova amin'ny paikady rehetra ndroky. Ka ataoko mihitsy ry mama. Za tsy mety an'izany. Ieno ndroky ange ho aty afaka tongavy eny amin'ny farira pitsoalina. Zay fa lasa nanofea mama tokoa ve lay teo amiro sasany alina izao. Raha lefy ty miheritra be tsy maheno an'izay ambonin'ny tany mihitsy. Dia ina ary ny dikan'ireny tenin'ny mama ireny. Dia izany tokoa ve no hitranga? Tsy mety kosa aloha fa tia zahasainy makeny amin'ny farira pitsoalina. Ilay fary mainty ao atsimo tanàna. Ny koakoaka raha lefa dia taitra fa aleo moa dia daboka tory aingana. Ngaratovo ahoana izay? Efa hanomboka zao ny raha eny an-tsaka sao dia efa tokony hitady olo tsika dia n'izao Fa ngamo tsy vitantsika ato an-trano zany tsy kara be dehibe reoko. Tsy ny teninao ny mehezako.
Fa sao dia heverinao moramora ary zany mamboly ovy amin'ny tany amina hektara sy miasa tany ary mandragiraky izany. Tsy zatra ny asa ety ambanivohitra tokoa nareo ko. Zay aloha aiza moa no zatrako tany Antananarivo foana taonany maro. Vao herintaona izao no nonina teto Ambohimalaza. Fa raha tsy dadanareo izany nanafatra taratasy angamba dia tsy hipetraka teto mihitsy nareo. Ka na niasana ny zavatra tao rehetra ange any andrenivohitra daholo raha zisy e. Na zany azy aza tao ambiny ny tanindrazana. Marina aloha zany e. Momba n'le fambolena lazainao anao, ianao no efa mahalala dia karakara ho any e. Ohatry mahazatra e. Tady avy izay olona tokony havita dia lazao anay izay karamany sy ny zavatra ilaina ka. Eny ary sabotsy azy zany hidina any ambany andrefana any hitady mpikarama e. Raha sisy à gauche, raha sisy à droite, raha sisy any ambony, raha sisy aty ambany, dia inona koa? Ary menomenina miteny rery ange raha sisy izany. Io izao dia mihevitra fa tsisy pahita angamba. Sady tato ho ato izay raha sisy io, ohatra nitezitezitra sy tsy falifaly izany foana. Asa maninona nga? Aleo aloha podiala sao dia hitany eto. Nareo dareo avoay any an-tsara eo vorondreo fa aza raleva foana ny andrasana. Eny rery ny entoa. Nga koa moa misy miandra ny dada Toraleva eo e. Sahirana manao rara hafa izay matoa tsy mamoaka vorona. Aza be famaliana rehefa miteny ny olon-dehibe Zany angamba fahalalam-pomba nampianarina anareo. Andao rery fa inona ary tia divy adaly. Ka tsy tiako ro mandeha mifatatoato raha matora asisino ohatry milamila vanony foana. Manginy eo ndry fa so eniny. Fa io tramborony eo fa tsy ndao. Fa ahoana ty laoko ty ry Liza? Fa maninona le laoka ary neny toa? To ritra beko. Io ve ho ampy antsika vahoaka be reto? Anga tsisy rano tsy tapohany. Napoka an'io mihitsy arery neny to fa mbola nakasira tany ambony hafa lany ane le tato e. Ary mba kingakinga ry anina rehefa manao zavatra. Tokony efa hitaingina zao ny ranom-bary raha ny lerany jerena. Nareo to mitavoazavoza tsy azoko mihitsy ka? Eny rehefa ho ataoko aingana ary neny to. Tsy te hifamaly aminao fa aleoko manaikika. Asa kekeriny fihatra taiza nga ianao io fa tena lasa ohatran'ny sakay kely rano. Liza, manahoana? Salama kia. Ary andeha hoaizy lovy ty? Andeha hitango ravim-bomanga ety ambany aty mihitsy aho fa ataonay sy dada loaka. Salama very dadao? Ie, salama tsara izy. Lazao kia izy lova fa amin'ny farany volana manatitra volany a. Ie, ary ndry zany avy aiza? Andeha naka ravitoto ataonay laoka rariva retsy. Ay, manahoana kina asandry ao? Asaki be dia be a. Ny olona koa tsy inona betsaka. Fa ataoko miadanao e. Efa mahazatrako. Ay, mazotoa zany ndry lo e. Ie, sady lasa fa mbola andeha hitoto an'ity dia mampamangy ao amin'ny dada ao. Yo. Alandray ty ny andro. Sady avindray ny orana. Dia hamonjy fandriana aloha fa rera-dasa ka.
Ohatsy ny hafahafa zany ro mandimby a. Hafahafa ahoana koa e? Tsy haiko. Ohatrany tsy azoazoko zany ny haiko. Fa manindry e. Sady zaho manofo ratsy foana matetika rehefa. Zay indrindra isy le nofo ratsy makaleo. Mandeha ndry matory any fa tsisy atoriko ka. Lako mba mitantara ny olona dia kizitona be ohatran'ireny. Ka tany Antananarivo ndray tsy manofo ohatran'izany fa no mifindra taty dia milaza manofo foanako. Eko. Aiza no ralako an'izany? Andehana wa matory fa atory hafa reraka. Zay fa nitsahatra ihany le orana. Firy ary zao. Amin'ny 120 alina. Andeha ho eny amin'ny farihy amin'izay aho zany aloha. Raha ohatrandra le efa matory be eo. Ary aleo aloha hiarina moramora. Zay dia hitiana moramora. Voaina moramora koa ny trano avy eo. Dia ahoana moa zany? Aleo rangahy tiako lakile avy aty ivelany aty a. Aleo toanana biriky fotsiny. Zay dia efa mety. Ary lasa zao. Tiany farihy. Mampatahotra izany. Dia inona ny atao? Hiantso amin'ny mama ve? Tia tonga ry mama. Araka ny baikonao hoe makanesa ty amin'ny farihy raha alina. Aiza? Miandry teninao ah. Mitsoka mafy ny rivotra. Mitopatopa be koa ny alondrano. Zisy Mama, aiza ianao zany? Eto fa tsy hitandroky e. Manidina miriro eto ambany farihy eto ny aveliko e. Oay, misy aloka mainty be mijoro tokoa eo ampovoan'ny farihy io. Azao aza taitaitra fa ianao tsara e. Raisy rojo io dia anaovy, dia ataovy ambozonana, ary azalana eny amin'ny rokotrony. Rojo hoe? Eno aiza? Io atongotry ndry io retsy le rojo natsipinareo sy doara tato anaty farihy e. Tena tia tokoa le rojo. Hanome hery sy fahasahinan-dry iny rojo iny. Fa raha azo atao moka tsy ho hitan'ny olona. Ie, dia inona indray ny ataoko manaraka zany? Tsy manao ninindry fa mijery fotsiny e. Zany hibaiko ao anatin'ny ati-dohandry. Fino mafotsiny iny rojo iny rehefa misy olona mahatezitra na hoe manao zavatra mampalahelo andry dia zay e. Azon-doko ve zany? Azoko ry mama. Ka zay fa mandehana amin'izay mody. Amin'ny herinandro anaotra izao ndroky miverina eto indray. Eny ary mama. Lasa nanjavona le aloka. Ary le ody aingana. Laso hijerena so dia le varavarana izany. Nefa nge tena tiako tsara mihitsy io e. Sa nisy olona nivoaka tany? Tena midy tsara ity ka. Dia iza zany no... Dia atao rehefa mbola vo amin'ny 2 alina izao. Mbola hifoha maraina indray. Miomby be ny aretin'ny endry dadatoa.
Zany ve? Mirediredy be izy raha alina dia tsy emboka be. Fa ahoana ry lala? Marary azokolahy, tena marary. Tena mamay hoditra be izany. Tsy maintsy hoentina any amin'ny dokotera ty. Aleo fa zany hitondra azany amin'ny motoary e. Tena raha ty. Misy fahasairana antsika. Marary atao trano nefa ny asa ny tsako tsy maintsy atao. Tsy maintsiko. Za andeha hidina miaraka ampiasa vao maraina fa terilizany ambany tsinanana vary atoandronay e. Fa firy nareo ny miasa any? 5 vavy no miavoketsany a, 9 ambany tenako zany. Allo? Allo dada? Fa marary ahoana ny antolaly? Tazo mahero ahy e. Efa nentina tany amin'ny dokotera fa tena mbola tsy niavana ry sea. Zany ve? Andraminday aloha reto fanafody alefako amin'ny SMS reto e. Dia andefa vola kely ho anareo koa mba ho fanampinanareo. Zay fa mirary soa azy e. Misaotra ry sea, dia veloma. Veloma? Misy rano mafana nga ry Liza ataoko amin'ny termosy? Iena kia, eto aty ampidiniko e. Fa mba manao ondry neninareo ao? Ohatrany tsisy hiovana firy. Zany ve? Ie, kely mihitsy ary Liza. Sady zany ohatra manana tsindrimandry ratsy zany ry Liza. Tsindrimandry ratsy inona ki zany? Tsy haiko fa ohatrany hoe misy zavatra mandinididina zany foana ho ahy tsy fantatro. Ka efa mpanao an'izany fe nefa indry teo aloha? Hatramin'ny natongavako teto ihany. Tena mahagaga koa zany. Manofy ratsy foana koa ary aho. Tantaraiko amin'ny mandimby dia tsy mino izy fa tezitra hoe nofy ririnina hoany. Rindra? Indraindray anefa ngeki ka misy dika an'ireny nofy ireny e? Finina indray. Ka ty aloha le rano mafana hoento miakatra fa sao dia ilain'ny mamanareo e. Saotra. Ny herinandro any andro nankanesako tety amin'ny fary. Sofa mba tsy avy ny orana. Nampiasa fonoka kely mihitsy aho sao ian'ny Liza indray no tiako rehefa avy eo. Tonga eto amin'ny fary aho. Tonga ary mama araka ny teninao ah. Fa misafotofoto indray ny fary dia mitsoka mafy ny rivotra. Eo koa le aloka mainty fa mijoro eo afovoan-drano. Tongondroky. Ena ry mama. Ka nahita tsara ny masondry zay fa dia ny amikorotana ny fiainana tao an-tanàna tao ah. Ie, marary lala aho. Mbola vao fiatomboana zao fa mafisy tsara ny sainy. Denoy ah. Loza very le kitapo kely taty amiko le nisy ny vola vidinanana rehetra. Mahatany dada any eo. Dia nakaizy e. Tsy maintsy latsaka eny an-tsaza tamin'izaho le naka vilona. Aleo rangahy iverenako any ah. Nefa tena alina be izao. Sady eo akaikin'le fary le izy. Iverenako any iny e. Volako veo ariko any. So misy mahita raha misy olona midina eny an-tsaha vao maraina ka ho loza.
eto iny e. Teto ale nakavilona. Andraso sy zavaina tsara aloha. Fa nakaizy e. Ty kosa eto e. Lena le izy fa tsy maninona ka. Hitako any aloha fa misaotra an'Andriamanitra. Ary andeha hody amin'izay a. Ndry? Ary misy olona mijoranga eo amoron'ny fary io e. Izy io? Marina tsy mpamosavy io? Zay zavatra tsy maintsy hisy trangaka aza taitaitra e. Aorim'izay de ho azo ndriny amboara fa ndroko ny bata ny lova be. Ary miresaka nge izy zany e. Izy ary no resahany ao. Iny fa lasa. Tena andalo eto ny lalana iny fa aleo aloha hiafina tsy ambadika itsy fotobozaka itsy aingana. Iny fa tamin'ny manatona. Tao vehivavy izy zany. Izy ary. Tao razisy. Tsisy fiovany mihitsy angezany aretiny neny zany e. Jereo angeto izy fa dia mereraka sady memahihy e. Ka sao dia tokony mba hoentina miakatra ampidirina hopitaly izy ry dadatoa. Za koa azy tia mba vaka ny saiko leroa. Elonenina farany aloha e. Gasikasiana zay vao entina hopitaly zany. Sao dia mba sitrana amin'ny tambavy sy ravikazo ihany. Marina ihany aloha zany teny razisy zany. Sao dia mba gasikasiana no mety aminy rehefa tsy nisy vokany ihany ny fanafodiny dokotera. Ka tambavy inona ny atao fa za ange tsy mahalala e. Misy ravi-kininimpotsy sy romba ary ravim-boasary maniry ery ampitatsimo fariery e. Zay aloha ny atao hevoka aminy dia jereny eo. Ka zanga mahafantatra an'izany. Ravi-kininimpotsy koa ve dia tsy ho fantatra raha tovina dia inona aza? Za mahalala e. Sady hitako ny tany an'ireny fa andao hiaraka tsika se. Ianao ve no hiaraka aminy? Fa izandray moa e. Mandimby anga mahay miteny dakana. Fa mipita lakana ve? Tsy maintsy mandeha lakana mipita amin'ny fariko. Ny andro nefa ratsy be jereo. Mitratrao mitady ho avy ny orana. Ka andrasana hitsahatra ve io nefa ny olona marary e? Io ve hitsahatra raha latsaka eo raha tsy arive? Ny aretina iombo ihany. Andao andeha raha tovidiny mbola tsy latsaka io andao ary. Lizo, mitady andrimaika any apatsaka na hono lova. Fa inona hono kiny tadiavany ana? Tsy haiko fa zay fotsiny ny afatra nataony. Ka za mbola sahirana manao rarasy sady ny orana ary tia ho latsakako. Tsy afaka makany zany a? Ilatsaka marina ty orana ty sady maizina nge izy zany e. Oy, tena mikija be le orana raha leva. Ty ahoana e? Inona ny atao? Mifary ary tia jereo ange e. Tô lasa ny mainty vetivety teo koa ny sady manonja be izy zany. Tena andao rangahy, verina aloha fa mampatahotra izy zany. Rehefa mitsahatra io mita mena varana indray tsikako. Ka le lakana ary ty tsy voahodina mihitsy ange. Fa ahoana? Tsy voatohatra mihitsy ho le onjy. Oy, mahery be. Sady misy tafiotra koa izy zany ka. Tena mitsoka mafy tokoa zany rivotra zany. Mihodinkodina ny lakana. Voizo mafy raha leva. Voizo mafy ho Losa va tapaka ny tiany. Maninona? Lanitra. Mihodinkodina be ny lakana. Sady ety mionja mirimorimo makary amin'ny rivaty be avoany rano riny izy ty. Loza fa tena ho faty isika raha leva. Fa ahoana koa zao e? Tonga de soriny akandro fa tsy maintsy ilomano raha vao vaky ny lakany. Raha leva. Za nge tsy mahay milomano e.
Tena dona lakana devaky. Vadika! Vonjava! Ratova! Tena rentsika ranjandry. Ratova! Tsy afaka namonjy azy afa taretin'ny io. Yes, hoe. Fa izy zany mime zany e. Aleo aloha iazakilomano amonjy morona fa misy lolo mariny ty farity. Ary misy mitazona nge zany tongotry zany. Tominy a. Vonjoa! Siapra! Ino zany vahoaka be amiko tapany ambany andrefany zany? Asake Mandana hoe jereo ry mandimby a? iny tamin'ny hazakazaka iny lofa tao misy mitabataba be. Lasa nirohatra any amin'ny fariany daholo ny olona. Fa ahoana ry lofa? Ka hoe misy olona maty andrano hitanay vo ny ao amin'ny fariaoko. Lehilahy anankiroa. Sao dia mba Andriamanitra andao jereo za fa sao dia ry dadatoro mandimby a? Angena! Tatatora lefa. Andriamanitra! Fa lozina e. Lozina. Ny anadahako. Andre, maty daholo. Ve? Neny! Oe! Toraneny! Vonjana ola! Nefa toraneny! Dokotera Ratso. Ratso a. Manta tatoe. Tatora tovy sy ralefa. Tia? Dada? Maty va izy rola. Dada toralefa. Maty navadika ny lakana teo amin'ny fary io hariva teo io. Tia? Andriamanitra. Ho avy a mandimby a. Ho avy a. Dia maty tokoa ty ralefa. Maty niaraka tamin'ny ratofo. Mifona ralefa. Sitrako angena fahatesanao e. Maty ralefa ry toara. Okizay razisy a. Okizay, zay nanjarany. Angamo izy rery fa tsy ratovy koa e. Fa adisona lehibe ny raha anazy ireo hipita ny fary tamin'iny andro ratsy iny. Ny orana efa mitraotrao. Sady fantatao tsara ny laza ratsy ny fary io. Fary mento mitera-doza. Zay ny paiko e. Zay ny paiko. Tsy maninona fa ekeko. Raha zay ny hanovany tantara. Fa inona ny tsondry aty amin'ny mangingina tery lofa? Mangindry lofa efatra amin'ny maly maraina ny ezaka nanao izay fomba ianana tamindry
Ka voaraiko mihitsy ange ny afatra tamin'ny rindriny fa sahirana Dia nohy tsara ary ahy. Hitako raha zisy tamin'ny alina, le efa nisasak'alina iny, teo amoron'ny farizy ny resaka tamin'olona. Olona izy. Tsy fantatro tsy hitako. Fa naninona tena akaiky ny farihy koa moa ndry tamin'izany andro alina be izany. Ka latsaka teny ny volako vidin'entana tamin'ny entana rehetra teny an-tsena dia niverenako teny dia hitako tany tokoa. Dia inona ny dikan'izany Rolofa? Io farihy io nge efa malaza ratsy hoe misy lolo sy be fady. Izany. Raha Velon'Osy Renirasisy moa efa malaza ratsy koa hoe mamosavy sy mpitsitsika hody eo amin'io farihy io. Dia fantatry Radoara Zanantsary izany ary Radoara Zatsifaly. Tindry lazaina izany ve dia hoe Tarana Boanjo Fody Bonimba Rolofa. Mazana miampita ny asa ratsy toy ireny. Mety nandova ny asa ratsy nataon-dreny ny Razisy. Ndry ve tsy nahatsikaritra ny fiatsika Razisy hafahafa ao an-trano ao ohatra? Ka ahoana? Resy lahatra ndry Tena tsy namposiko akia. Fa inona nefa ny antony anaovana an'izany? Rehefa misavy anga misy hoe inona ary kala. Mety felonana fotsiny izao na asesiky ny hodiny izy. Dia mitandrema koa fa na andrio aza tsy hamenatra azy ny hanao andria. Andriamanitra, ohatran'ny mampitaintaina be izany kika. Fa mivavah tsara mba hiarovana Andriamanitra dia arao maso tsara ny ataony. Tena enjana. Anga mbola tsy tonga dokotera Rajo? Mbola tsy tonga. Mety rapitso angamba. Izay aloha fa lasa so misy mahatsikaritra eto ka. Mandeha ihany ary. Misy fiara tonga izany. Dokotera Rajo. Tonga dokotera reto tonga dokotera. Rajo ve? Ie. Rajo. Maty. Maty Radofo. Maty ho andrainao Maty Koralevo. Maty. Lala. Tena toraneny. Vonjeo dokotera. Fa ahoana nefa nahatonga lozy? Arak'ireny tantaraiko ny dokotera reny. Niampita lakana tery andafy tsy miterery zareo. Akatambavy atao fanafodiny neny. Kanjo. Tambavy inona? Raviky ny impody sy romba rafy tsara. Ny andro koa tena ratsy fa nitraotrao be ny orana. Dia efa fantatro izao fa ratsy ny andro dia mbola niampita ihany. Lehilahy lehibe ireo dia tsy atsapa tena fa inona ary ny antony? Ka teny ihany reny misy andreo tambavy saika atao evikilaly ireo fa aza latsaina tsony maty. Nay, izany kosa azy. Ny zavatra tokony nataonareo zao dia tokony nampidirina hopitaly lala. Jerenge ty izy. Olona efa reraka be. Ka izay mihitsy nge ny hevitra nomeko hoe sao dia tokony entina hopitaly. Fa ka izay mihitsy nefa programa rehefa miverina avy any izy rolahy. Kanjo moa. Vehivavy be tsara velatsy. Enao mihitsy ny tompony antoka amin'izao fahafatesana izao. Dada Toratovo ro efa niteny ihany hoe andrasana hitsahatra ny orana. Fa ny Razisy nanao hoe tsy mitsahatra io raha tsy ela fa ny aretina iomby ihany. Sady aleo ela nanenina amin'ny tambavy aloha izy. Tena izay mihitsy ny zavatra nitranga teto Dada Toratovo efa nisalasala ihany. Ka ny marina ny lazaiko. Inona moa no maharatsy ny alanenina amin'ny tambavy? Ny anay reny ihany ny tesandrenina anay dia sitrana fa tsy dia mila dokotera sy hopitaly izany. Ka mety tamin'ny andro taloha kosa ange izany Razisy. Amin'izao vanim-potoana izao ny aretina efa mitatra sy misy ao amin'ny fomba maro. Tsy vitan'ireny ravikazo ireny intsony. Marina aloha izany. Misy aretina tena mila dokotera, mila tsindro.
Misy mihitsy io an'lala io zao tsy hay sanatria na tazo na inona azo mety palio na fièvre typhoïde na fièvre cérébrale tsy fantatra. Nivandravandra tezitra be tamin'ny Marindra sy Lisy Rasisy. Traiko io zany fijerin-Rasisy anay sy Lisy. Totrony tsy falo zany. To ratsy fijery be anay sy Rindra Rasisy. Aleo aloha hiala fa tsy Hiala tsy valary reto misintona lakolosy fotsiny. Mitady aty anisany fandraso. Dia inona zany atao amin'ny endry dokotera? Tsy maintsy entina miakatra ampidirina hopitaly izy. dia iza ny andry azy any? Aloha fa zany andry zany ary. Eny e, zay zany ny amin'iny fa tsika zao ato anatin'ny fahoriana aloha zao. Dia aleo atrehana aloha ny fahoriana reto miandranao rehefa fianakaviana dokotera. Sady misy olona mangy ao tokotany ao. Dada. Indrisy. Tsy nahavonjina ianao ary dada malala. Mamela lasa ianao. Mandrea-piadanana. Mandrea-piadanana dada Toralefa. La matory arian'ny fianakaviana ianao. Lafo ny andrarezina anakoro. Andiny akina ny fianakaviana. Veloma mandrakizay narorola. Mitomany be mioaka eo amin'ny fatin'izy rola dokotera ratso. Okizay dokotera. Mahireza. Andao tsika hipetraka fa mangy ny olona. Asa efa mihitsy tsara ny mpamangy e. Vitsay ny fandevenana. Efa mikambanao amin'ny dada somatsara izy rola. Aleo io manandeha hikarakara ny fiakarana izay telo mianaka zareo a. Andevenareo e. Aleo zay andefa ilaly ty toatra mereraka ihany. Ndao ary mena lalany nareo e. Aleo zay araka aminareo koa dokotera. Aninona ny koa ndry e. Hikarakara neny ako. Mandimby efa any fa ny eto koa ange tsy azo fanan'olona amin'ny raharay e. Sady efa ao anatin'ny fanaovana asa ny an-tsaha mihitsy zao. Hivoaka sempitreto raha zay sy Liza reriny eto Tsy fitandry koa ny vezivezy sy aritory amin'ny eny any fa mijanony e. Za mety midina tsindrandray eo ihany. Reninareo solon'akanjo de amboary zay entana tokony hoentina mandimby a. Efa voninao e. Andao ary anange. Soavadinareo de mirara fahasalamana ho an'ny lala re. Veloma neny Ivavaka mba ho salama ingany ianao Aleo neny. Veloma ry. Aza mitomana ohatran'ny eo moa e. Miverinaingana raha voasitrana. Veloma Rasisy. Matoky ianao ny amin'ny eto Ie, aza matahotra e. Sy hoe. Eto tokoa Rasisy e. Atso azy dia anjaka tokana eto Ambohimalaza izy. Izay. Lasa very dokotera sy mamandrindra? Mandimba ny araka amin'ny any. Tsy neto dokotera fa tsy naintsina ampidirina hopitaly lala. Dia nareo sy Rindra rery zany ao? Rindra raha miferina aina beko. Tsy tamanao mihitsy hony izy. Marina ny azoko. Modi tsara mihitsy ary miara mipetraka amin'ny pamsy nareo. Tena enzana kiva tsy afa miala tsinonako. Aro masy tsara ny ataony. Izy rehefa tsy faly aminay sy Rindra mihitsy ao. Fa maninona? Nitrikitrihanay tamin'ny dokotera fa izy mihitsy no nandresy lahatra ny dadatora tovy sy Raleva andeha hita lakana tamin'iny andro ratsy be iny. Nasisiny mihitsy. Nareo mitady lozako. Zany nareo tsy ho alan'iny. Mahasosotra kefa aleo fantatro dokotera any ny marina. Dia ho lazainareo amin'ny dokotera koa zany le izy teny amin'ny farimainty tamin'ile andro misasak'alina iny. Mbola ho lazaiko.
Asanareo, za lasa aloha fa miandry dada. Dia zao akia, za tenitenenina amin'ny dady zany a. Dada tsy azo ilazana an'izany ka. Zay mihitsy manko. Zay fa ilozako indrilo. Mandany nareo roa ireo manondraka ananany andrano tsara. Any alavitra be any ve? Ie, dia maninona? Mandimby ny tokony ho any fa tsy ao izy dia nareo no misolo azy. Ka Mbola be famaliana ihany ve kiala petsam-bavy ty e? Sa tsy hanao ninina mihitsy ny tadiavinareo fa ho ataoko daholy? Daholy akery rindra. anaterana vary any zay a. Za tsy mahady trano fa modia ty. Lasa ry le matesy reny. Ary ana amin'izay ny lakana io. Tsy maintsy ataoko mahita ny anarako daholo ireo androany. Tena akotsany atsemboana vao vita le izy. Zavatra tamin'ny be tsy takabasy io moa kiko. Ary andao amin'izay aloha kiody fanaona. Fa ohatrany tsy falifaly amiko izany mihitsy aky raha sisy iny. Fangandry irery. Jereo ndraiky ny teniny teo hoe mbola be famaliana ihany ny kialam-petsam-bavy ty. Nefa isan'andro tsy niteny an'izany. Ny olon-drehetra aky tsy teniny daholo a. Ohatry ny olona tsy tia maro izany aky a. Mpamosavy ny tsy tia maro amiko. Tsy te hilaza zavatra betsaka amindry ary rindra. Za efa tsy tamanao ambo malaza ao mihitsy. Nanenenako mihitsy aky ny ala tany Antananarivo a. Tongotsika. Mangingy izany tanàna izany. Oe, ary raha doary mitanin'andro ery atsimo trano ry e. Ary nakaiza le raha sisy. To tsy ato trano. Izany manangonangona kitay ao atsinana trano izany angamba kia. Andao aloha tsika sindriana mbary ato an-dakozia e. Daholy. Ohatry ny niova tamin'ny toerany daholo ankesany entany izany e. Ohatry ny manana tsindro mandratsy a. Liza! Ahoana? Fivetivety angendry e? Atray, fa misy inona kia? Nisy ny savasava kita tato ny efitranoko tato a. Andray, fa ahoana e? Ka tsy ohatran'izao mihitsy ny fitoerany entako tato. Zany ve? Iano a. Dia isa zany niditra tato nanao an'izany? Aza? Tsy nisy afa-tsy rasisy sy radoara ny tato. Dia raha rasisy dia inona zany ny antony savasavany entandry? Tsy fantatro e. Oay, ny telefonako. Tena tsy ato ny telefonako. Marina ve? Ieno a. Tadavy tsara aloha fa sao dia diso toerana koa ndry e. Efa ato anatin'ity boaty ty ihany ny toerana fametrahako azy fa tsy ao e. Andraso aloha alaiko ny telefonako dia bibeko ndry. Atsy hoe ke. Zany maneno zany. Zany. Aizy izany. Ao ambany fandriana zany. Oay. Tena tia marina. Tsy azoko mihitsy fa nanina taty izany ty. Mety latsaka tao ngambe e? Nizavaina zany ty boatin'ny toerany ty matoa izy latsaka e. Sakiko.
Zay raha zisy fa aleo aloha za hitina. Tsy tiako ny ahitany antsika roa miresaka eto. Inona ary no mbola tondra sisy ao an-dakozia ao fa tsy miakatra matory? Toa manakorotana zavatra tsy hay hoe inona. Ary fofoninona izany? Misy zavatra dorana angamba? Ary mafisatra vetivety teo koa ny masoko. Dia toro mafy aho izany. Nanahoana ary izay neny? Enganiaka ho sitrana soamatsara izy. Nde vavaka mba ho sitrana aingany nenika. Andriamanitro, miantaminao sy mitalao aminao aho. Mba tsy njovo maso miantry izay reniko izay. Sy trano izy fa mahefa ny zavatra rehetra ianao. Ary izay koa arovo mba tsy... Andriamanitro, inona izany? Marina tsy ny varavarambe indray izany mikaratoka teo izany. Raha hoe jereko. Tena nisokasoka fotsiny ty varavaran'ity. Ny andro anefa mandrivotra be. Fa tsy nidindra sisy ary ve? Sa... Andraso hoe tia volana be ny andro. Mazava be hatrery ambany atsimo ery. Ary misy olona mandenga izany. Midina makany ambany atsimo. Izy iny dia hoaiza? Hoay, marina tsy raha zisy iny. Ary andeha hoe ny amin'ny fahary izany. Andraso rangarako aho. Io fa mijoro eo amoron'ny fahary. Hatray, mandrivotra be vetivety teo koa ny andro. Manonja be koa ny fahary. Dia toa manandratra tanana roa sisy. Ao ianao ro mamaravelonosy a. Mitombo ny heriko izao fa nahazo aina roa. Ala hoany rehetra ity fa nitombotsoandry eritreretina. Ho avy atoato ireo olona tomponomby hitondra vola be sy volamena ary vatosoa. Zany ve? Eno ndroko no vataniny eo dia ataovy ny soni dia raiso ny entana. Rehefa manontany dokotera dia zay tiandreo omena azy omena fa tsy miteny ireo hoe mikombona ny vavan'ireo. Inona izany? Ohatran'ny maheno feo mikakakaka. Sa fahary mainty. Misy lolo ny fahary mainty. Faretako izy rehetra aloha tiako ho faiziny. Maivava loatra mantsy. Jesy, ataotsika izany. Iza no anarany? Rindra, ty amiko ty sariny. Sariny Rindra. Alatsako tanaty fahary rehetra ohatran'izao jerendry tsara. Tsia, tena
nalatsaka raha sisy ao anaty farihy le sariny rindra. Voaraiko ty fa mahazo mandrivony vato ndre ataoko fantatr'ireo tsara ny elin-dravelonosy. Zay indray ilay mikakakaka. Azo olona resahindra sisy ao nge zany. De iza? Lolo ve? Zay fa mahazo modin-droky Ena ry mama Ravelonosy a. Ravelonosy. Misaotra anao nanampy ahy tsisy isoran-droky zany fa zao aza donona fotsiny fanatitra rehefa vitsy zay atao andatsaoranako lamena velona atao anaty farihy de tsy mpazo vatomamy Iny falazy razisy mifikifika andeha ody. Mahaletrana no mijery azy aza. Andraso fa hosakanako eto ty androany. Ary avy aiza izy zany raha matora zisy avy ny vokalina de ny reninao efa maty zany le Ravelonosy atsotsoinao ao anaty farihy ao. Liza Za mihitsy ty. Ary maninona moa zany ny sarindrindra no nalatsaka ao any anaty farihy? Hitako daholo engeny nataonao teo razisy mpamosavy tsy vanina. Mitsikilo natao tena raharaha. Ataoko tsy tafavoaka velolety tena androany. Za tsy matahotra anao raha matoty zay olona efa antitra io. Mba manambatana sandro-koa ahy Ao asi hoe? De inona vita ny herintsandro tena manoloana ny ody maheriko? Iny ary ny atena? Ny masoko tsy mahita ny masoko. Io fa jambena de ny enjera ary osesefako an'ity amin'izay ny vavany. Nortia lero sesefo lero Zay lany ary arahako rano avy ato amin'ny farihy. Goy tia goy vita de velomany amin'ny vary tsy mifody ary aleo ody amin'izay. Liza! Ataonao inona Liza? Manana andrarany ange Liza. Mikarakara nataony ato fa tsy mipetrapetra-potsiny. Mba miantso azy fotsiny ahy. Lasa ny antsanaka vilona ho an'ny bitro izy angambe. Vao maraina be zao ve? Ie, de maninona? Ndrarany ato zavitany. Izy rery tsy maharaka de tsy maintsy atomboka maraina kosa ry amina. Aiza raha sakafo maraina fanaona zany Inona moa ny fantatrareo atsinginana de matory. Io soma tsara koa Io ambony latabatra io anga tsy hitanao? Tovary amin'anana? Ie, io no nataoko. Anga vao tery ho vary sosoa foana fa tsy io aza ny tsara Andeha maokana koa aloha fa mbola be ny ataoko Nanahoana ary Liza sy Rindra teo zay Ohatrany tsy mandry ny saiko Andeha ho eny etsahana asan'reto lambana sy dada reto aloha za de jerijereko Liza sao sendra mivoaka de ho an'ny taniko. Kay, ohatrany fanina koa zany ka fa maninona ary iny ny endrika ohatrany serana teo amin'ny laoko teo iny. To endrika malahelo be zany fa tsy tazako tsara. Ary misy miantso ange zany Ranay Vomana ndry manofahofa tanana ary ambany atsimo ry. Miantso izy zany fa misy inona ary.
zoky iray olona. Maty Liza. Fa nahoana loatra rery zoky a. Lozan-driza ato ve izay sy dady e. Dada, lasy Liza e. Lasy izy hoa. Nandao atsika Liza e. Hoana tsara hoe lova? Maty hoe Liza? Tsy a. Liza. Tsy a. Andriamanitra. Inona re ty latra? Fananina izy? Fananina izy? Tao anaty zozoro, tao anaty farika na tangarana efa manana azy a. Izy andeha hisary vaovao maraina. Andriamanitra. Efa tsisy aina intsony. Lasa. Tapany ambany niletika tany anaty farihy. Andray aky Liza. Mivoaka faroratra be vavany. Dia lasa tokoa vendry. Fa inona zany nataony teny amin'ny farihy teny e? Sakia, tsy nareo ve izao mety mahalala e? Nareo miray trano amin'ny aoko. Avy sakafo hariva dia samy nandeha natory dia izay ny tsaroko farany. Izy efa mety elaela ihany ny maty fa mangana be ny vatany. Zany ve? Kay, maharariko ny kiboko zany efatry ny aniko. Ay. Mitandrematsara nareo miara-mipetraka amin'ny razisy aho e. Zay ihany ny any teniko. Zay efa elany tsy tamana tao. Dia hiantsondry dokotera Somandimby aloha ilaza aminy. Dia karaha mbola tsy mody ry zareo fa za ndray dia tsy mahajanona rereo tsony. Marina e. Matony Liza Arsea. Marina ve? Fa nanina? Tao hoe maty andrano tao amin'ny farihy. Farihy mainty ve? Fa nahoana nataonareo hoe farihy mainty moa io farihy io e? Misy lolo ange io farihy io dokotera e. Nga tsy fantatrao zany? Marina tokoa ve zany e? Eno a. Mponeny mahafantatra an'izany daholo. Ty zao Rindra milaza fa tsy tamana fa asaina laina miakatra izy. Milaza koa izy ato fa marary be ny kibony. Mandehana ianao dokotera midina. Manatrika amin'ny fandevenana ny Liza dia mitondra ny Rindra miakatra fa za miandry ny eny eto. Izy koa efa mba mihatsara. Eny ary, alao zay no atao. Mahagaga tokoa angefa toa ao amin'ny farihy ao ambany atsimo daholo no misy fahavoazan'ny fianakaviana e. Misy zavatra hafahafa tokoa ve? Rindra! Ato dokotera. Malahoana ianao. Misaotra an'Andriamanitra fa tonga ianao. Angatsy ao ambany ao razisy. Tsy ao izy. Reto aloha misy fanafody netiko dia hoano. Tiako misy mofomamy fa zaho eny amin'ilay fahoriana. Ie. Aleo aniko fa tena nona mihitsy aho zany ka. Fa nga ianao tsy nisakafo no nony? Tsy nisakafo ah. Kay. Marary ny kiboko sy ny andohako. Tonga dia hoanao ingana ary ilay fanafody. Matahotra dokotera. Ry, fa misy inona? Inona no atahoranao? Antanio lova e. Lova zandry ny Liza dia ho fantatrao. Fa inona zany Rindra? Antanio izy. Zay fa lasa zany. Ie, mandehana. Ary aleo itiako avy ato anatiny amin'ny ty efitrano ty.
Za indray dia tsy voaboakato mihitsy aloha e. Ay ve raha doara ty e? Ie, manotrona ny reto manamanjoso olo tena avy ao amintsika e. Tonga zao ka. Tonga vo eo. Hitako ny dina fiaranao avy tery ambony atsinanana tery. Ka andao ary tsika sy anao hiditra mangy aloha e. Ndao ary e. Andriamanitro. Tena mangana be izy izany. Mamangy amin'ny fahoriana ikambanana tompoko. Ry izy mianaka avy. Tonga eto ny tena nay mianaka. Solo tena ihany ny joro eto anoloanareo. Sanatria tsy tonga mendry fendro indray fa hitondra ny teny fampiononana. Fa naninona? Toa hoe maty andrano no eniko lazain'ny olona. Fa hoany e? Inona ny tranga? Tsy rary ny dokotera. Tsy rariny e. Fa misy inona lova? Nandeha teny amin'ny Tadavonjy dada ankeo. Nanontany. Iza le Tadavonjy? Mpitezolo le ty. Dia lazainy Tadavonjy fa mpamosavy namono an'i Liza fa tsy maty andrano izany izy. Mpamosavy hoe? Ie. Ary olona fantatsika tsara satria tsy iza fa Razisy. Ahoana tsara hoe Razisy? Mpamosavy? Masoko roa no nahita ny Razisy nitsitsika teo amoron'io farihy mainty io dokotera. Niresaka nitsitsika teo andro alina. Tena marina ve zany e? Teo vina? Andraso tantaraiko anao tsara fa efa nilazaiko tamin'ny Liza koa mantsy le izy. Zay zavatra hitako iny alina iny. Ary mino fa le lolon-dreny no resahany ao satria iza moa tsy nahalala tety fa Ravelonosy ane ka mpamosavy koa izany e. Raha i Ravelonosy aloha efa henoko ihany. Fa ty hoe Razisy no nahataitra. Dia ahoana ny fomba nahafaty an'i Liza zany? Na raha an'i Liza hono izy raha nitsangana tamin'ny alina iny hoe hoeny an'ilay farihy toy ny fanaony. Dia nifankahita teny ry zareo. Razisy sy Liza? Ie. Dia ny famaly be satria hitan'ny Liza izy nitsitsika ny sary indrindra teo amin'ny farihy sy nandatsaka azy tao anaty rano. Ahoana tsara? Zany e. Halany tsy tia mainty Liza sy Rindra satria natebatebaka azy hono. Manitrikitrika azy e. Dia ahoana? Dia rehefa nilazain'ny Liza izy hoe lazaiko ny olona dia mifafazany vovo-pato ny mason'ny Liza. Jamben'ny Liza dia lavo ny injera. Dia tamin'iny nararaotony Razisy ny sesefana zavatra ny vavany. Zavatra inona? Ody e, vorika. Novoriany mihitsy angely izy e. Nataony tsy tradrano, avy eo nampiboahany rano tao amin'ny farihy, dia sepotra dia kenda. Andriamanitro. Dia rehefa hitany fa efa ninitsinitra dia nitaritana keny amoron'ny farihy dia avy eo navelany teo. Ny tongony nalatsa ny tany anaty rano. Tena zava-doza ange zany ry lova e. Ka zany marina dokotera. Mpamosavy tsy vany ny Razisy. Rindra koa mahafantatra an'izany. Rindra? Marary Rindra zao. Le sarin-drindra. Andriamanitro. Aia ty anao dokotera. Efa traizatraiza ny tady anao. Fa misy inona? Andao fa marary Rindra. Miolakolana sady mondo eran'ny trano izy. Andriamanitro. Rindra! Efa tonga nandady teto maravarana teto izy.
voavoany ihany ny varavarana ny tonga dia io ny bataikona keo ampandrinana eo izy. Rindra, aiza marary andry e? Aiza marary andry hoa? Avelao a! Maty a! Avelao a! Tena ongota ny volony dia rovitany daholo ny akanjony. Aretina hafahafa zao mahazo azy zao dokotera, marina e. Fa maninona Rindra? Maninona izy dokotera? Io e! Fa maninona? Tsy fantatro izay mahazo azy. Maty ahy e! Sevitry ny rano a! Vonjeo! Avelao a! Avelao a! Aza sotona ny tongotra e! Tena zavatra fa mahazo izy dokotera fa andao aingana hoentina any amin'ny tatavonjy a. Andao ary. Zao dia zao. Andao. Ampeo e batazo fa tsy voatazoko ty. Hitanao zany dokotera, nandainga angany anyahako. Raha ziso any ao ambadika izao. Le sarina latsaka tao anaty farihy iny dia sisisa rehetra e. Fa inona zany tena tandrony razisy amin'izao zavatra ataony rehetrarehetra izao e? Ny anjaka rery ny tandrony, tsy tia maro, te handova rery. Izy koa efa nentiny vitan-dratsiny, nandova ratsy tamin'ny reniny. Tena enjany zany. Io zao jereo fa tonitony Rindra, efa avy nitsapoiny tatavonjy adiny iray mahery tao sy nampandrony tao. Eno a, de tena gaga. Nilazako izy fa hosotominy le sarin-drindra nalatsaky rasisy tao anaty farihy rehefa eo. Tena tsy azo le feriny zao ataony rasisy zao ka. Mpamosavy malemy rasisy. Ka inona moa ny ataonao dokotera? Ianao nga afaka hitory azy tsisy pirofo? Tatavonjy nefa niteny fa ho averiny aminy nataony rehefa azo le sarin-drindra. Nizoko aza ve dokotera tena maty mihitsy. Okizay. Mandehana ianao mamonjy an'le fahoriana fa izay mianaka kely andeha ody. Aleo anatitra anareo any an-trano dokotera. Ka nanao ny Rindra? Io, efa mba azo kely. Misaotra an'Andriamanitra zany. Raiza rasisy izay raha doara. Lasa nanao raha any an-tsahany angamba izy. Toa tsy tazako mihitsy mantsy hatramin'ny nahatongavako. Sady zaza maharary ve dia ilozana rery ato an-trano ato e. Zany mamovaravarana any ambany zany angamba izy. Rasisy a! Tonga ato nge dokotera e! Ay ve tonga ato ianao e? Manahoana dokotera? Nahoana moa ny tsy ho ato ka? Tsy maintsy tonga amin'izany hoe Liza maty zany. Ankizy tato trano ange izy iny e. Tokony ho antsika. Zany mihitsy. Zay no nandehanako tany e. Fa gaga koa fa Rindra narary tety tato nefa tsisy olona tato. Ianao koa tsy teo. Tena tsy nahafantatra an'izany Rindra marary zany mihitsy a. Zany ve? Io zao izy mba efa tsaratsara fa avy nentinay teny amin'ny dadavonjy. Ay ve? Fa aleo ary alo hikarakara sakafo nareo vetivety e. Aza misahirana raha nao raharaha eny an-tsahy ianao fa afaka ataonay sy lovana izy zany e. Lova! Vita ny sakafo dia afaka miara mandeha midina eny amin'ny fahoriana indray zay. Ay ve? Lasa ary aloha e. Za koa aloha aleo andeha hiara-petrapetraka amin'ny dadan'ny Lova aloha dokotera. Mandehana ary raha doara. Mba misy raha mandeha miara manotrona aminy ao. Kôtikôty be hafahafa rasisy na ianao an'le hoe teny amin'ny tatavony tsika. Mana amin'ny ratsy nataoko. Rindra aloha tsy ajanoko ato fa hoentiko amin'ny fiara midina eny aminareo eny dia ajanoko ao anaty fiara rehefa avy eo. Zay mihitsy ny mety ka. Fa inona zany e? Fa misy inona zany e? Fa rasisy lasa dala mandrifatra makany amin'ny farihy fanenjehan'ny olona iny dokotera. Tsy ahoana eo. Marina ve? Ie,
Sady miredirety ny zavatra nataony rehetrarehetra. Tena famparaky e. Aleo mba hijery anaraka ny olona eny aloha aho. Loha zany dokotera. Nanahoana ry lova? Namono tena nitsoraka ao anaty fariora izy e. Maninona tsara? Zany oa. Ie, lasa ny antso ny dadavonjy ihany ny olona mpiakatra ny razana fa tsy hita mihitsy. Tena loza zany. Tena vetivety kely azo sapain-tanana hoa dia valy. 720 taoriny ny tsaboana indrindra. Ny razana azy mbola atao mbohatra dia efa nitody sahady ny ainana latsaka. Mety efa azony dadavony zany le sara indrindra raha izany. Izay indrindra koa ny eritreritro. Tsy izy maty ny mahafaly ahy dokotera fa faly aho fa afa-dositsika. Na dia efa namoizana aina maro azy indrisy. Tena henjana. Za raha vao vita aloha ny fandevenana dia hoentiko miakatra aloha rindry. Dia tsy hiverina aty intsony nareo. Mbola midina aty ihany izay aloha rehefa sirana soamatsara ny reniny. Aorianan'izay hita eo izay atao. Dia raha toara rery izany no ao aloha. Aleo aloha ho atao ny didy amin'liza. Za no hikarakara ny zavatra rehetra fa aza matahotra nareo mianaka e. Misaotra anao dokotera. Reko tamin'ny dada fa efa misy vola be nomenao azy sy lamba roa nampanarahana amin'ny maty. Adidinay re zany ro lova. Zanakay tao an-trano angely izy. Sady ankizy endro no tena ny asa izy. Ie, atahoany e. Lasa tafasaraka tamintsika izy no nietraketraky ny hafa. Hatramin'ny dada sy ralefa. Mampalahelo fa samy mahay mionona e. Neny, sitrana somatsara ve neny? Sitrana retsy a. Efa mivoaka ny hopitalo omaly. Zako nge saika maty tany e. Eny, efa nitantarain'ny dokotera ambala velona hono ny saika nataony indrira ny filazan'izany mpitay izany. Saika lasa dala tokoa. Za taty efa mivavabavaka mihitsy. Fa toa hoe maty raha sisy rindra. Maty namono ny tena ny any latsaka tao anaty fary mainty. Nitodinina nataony izy zaniko. Na nalaindreniny fa tsy vita ny zavatra nampanaoviny azy. Asa retsy a. Misaotra an'Andriamanitra aloha tsika efa velonaina somatsara e. Raha tovy sy liza no nampalahelo. Azo raleva. Liza. Itsika rehetra mihitsy ngamba ny saika ny taperiny tao. Dia anjaka rera ao Ambomalaza izy. Raha za aloha tsy te heverina antsony a. Otry, fa nahoana e? Tanindrazana nge any e? Efa voateo nge ny tanàna e? Nodioviny dadavony sady efa niantsona pastera ihany koa. Fa tsisy miandry tsony eo zao. Fa lasa izy radoara. Nangatajodrano ialy izy. Dia nidina eny an-tanàna ambany no mipetraka. Ay ve? Dia iza zany no? Moreresaka ny dada ny lova sy lova zao karamainanao gardien sy karakara ny tany rehetra ary ny fiompiana e. Mety kosa zany ko. Dia roviana zany dokotera ny andeha? Rapitso dia rapitso ihany fa miantso ny commune. Tonga ao ny reo olona mitondra ny anjara lovan'ny dada Pera Jonary. Zany ve? Tsara kosa zaniko. Ho amboarintsika ny tranondrazantsika dia misy andehanantsika maka-rivotra any. Zay mihitsy. Mipetraka any aloha tsy lasy. Aleo anty Antananarivo ihany fa tsy vita raha le hoe any no iorenanako. Manao vakansa zany vao midina any e. Rehefa any tsisy mandalo sy mielingelina eny amin'ny fary mainty eny fa adio manomboka masinandro anio. Zay mihitsy e. Mbola amboarin'ny dadavonjy ihany koa fary mainty io fa misy lolo ratsy ao. Sady lolo mandripaka. Star Times nanolotra ho anao teo.
Fary mainty. Nosoratany razanabary voangilalao Joséphine. Novelominy Vantsoa. Ony miajanirina. Anjariliva. Saloy. Mirambola. Niaraka tamin'ny Lemec. Tainana Antenaina. Arliva. Ary Rija. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjariliva ny nana Totosa.